Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Talata 7 ny volana Janoary 2023. Ry havana, faly miarabanao aho amin'ity taona vaovao ity, ka enganie ho feno ny fanahy masina mitobatobaka isika tsiraray avy, satria tena efa akaiky Jesosy. Anio aho vao nomeny Tompo fahafahana manao video, satria maro be ny teny nomeny antsika amin'ity taona ity. Zany hoe ho antsika tsiraray avy, na iza ianao, ka hoe mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy Tompo, ary mino ny fanahy masina, ary maniry hiditra any an-danitra. Eny Tompoko, isaky ny voalohan'ny taona dia mameteny ny fanahy masina. Ndraindray omeny ny teny eo amin'ny faraparan'ny taona eo dia efa manomboka averimberiny ny verse sy ny teny izay tena hoe ampidiriny amin'ity taona vaovao ity. Ny teny izay nomeny Tompo dia teny mafy fampitandremana ho antsika tsiraray avy, ary alohany ivavahantsika andrasantsika izany teny fanahy masina izany. Tsy ho raisintsika avokoa izy rehetra satria be debe, fa eo amin'ny taona mandroso eo ao anatin'ny volana zany moa sy ny andro mandroso eo dia izay tia ny fanahy masina ampaherezana antsika, ampitandremana antsika zany no ho voateny zany ny sasany. Fa alohan'ny tsika ivavaka aloha dia ny maraina teo dia ho vakiko ny teny izay nomeny ay mba tsy hitazomako ny teny rehetra izay nomeny ho anao na iza ianao. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia ivavaka isika. Hosea 4:2 ihany. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ataovy eo ambavanao ny anjomara, fa izy toy ny voromahery hipaoka ny tranon'ny Tompo, satria efa nivadika ny fanekeko sy nandika ny lalànako ireo. Amen. Ry havana, nasain'ny Tompo ataoko eo ambavako ny anjomara, dia ny fampitandremana, fanafoazana antsika tsiraray avy izany, ka ny fanahy masina no miteny amin'ny alalan'ny vavako. Ka mangataka anao Tompoko, hiaraka ivavaka isika, hitariany fanahy masina amin'izao fotoana izao, ho ay so anao, mba hiomana tsara isika, fa tena efa akaiky Jesosy Tompo. Hiara ivavaka isika Tompoko. Jesosy mpanjaka ianao no tompon'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra ho ianao dia anao avokoa. Tao anatin'ny teny nomenao izany Tompo. Ka manaja anao izahay, mitsaoka anao, manome voninahitra anao, ry Andriamanitra avo indrindra misaotra anao, ianao no fiandohana ary koa fiafarahana. Teninao ihany koa izany raha io. Ianao lay alfa, ianao lay omega. Jesosy mangataka ny fitarian'ny fanahy masinao, anambarako izay tianao ambara, ampitandremanao anay olonao Jesosy, satria efa ho avy ianao. Oka koa ianao fanahy masino ikasika ny olonao tsiraray avy. Mangataka aminao fanahy masina, aka ny kontrola ny tenako manontolo, ny momba ay manontolo. Ka aoka ianao no hiteny amin'ny alalako, satria ianao no tompo ny tenako. Vazinao aho, mpiasanao aho fanahy masino. Amerananao indray ny olonao ho ao ambalanao. Ary mangataka aminao koa aho Jesosy, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao koa Jesosy no andoroko ny asa matin'ny Satana rehetra izay mitady amelainay ka
adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay zany. Ny asa ratsy rehetra, ny fandrika rehetra, ny zanatspika izay nitady alefany andravanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsisy mahakasika anay izany fa levina tolo-lavenina ary miverina any efary afo izany. Misaotra anao Jesosy, satria ny ranao dia manda afo manodidina anay olonao, ka misaotra anao Tompo noho ny fitiavanao. Aleloia. Ho anao ireriany Jesosy, misandrata amin'ny avo indrindra Tompo, satria anao no Andriamanitra, ary mangataka anao ao Jesosy, afeno ao ambanin'ny tana maherinao ao, fa aoka ianao no hiteny, ka aoka ianao no hitan'ny olona, aoka ianao no hoen'ny olona Tompo, ka ianao no tena atonga azy iaino eto Jesosy, fa tsy zahako kely sy bitika eo anatrehanao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko teo am-piandohana dia nanome teny ny fanahy masina. Raha mino ianao, efa betsaka ny fahagagana, ny fahitana, ny nofy izay naseho an'ny Tompo, ary efa misy maro amin'izy ireny tanteraka avokoa. Eny Tompoko, aoka ianao andohalika eo anatrehan'i Jesosy, anotany an'ny Tompo hoe marina ve izany Jesosy. Fa amaly ianao izy raha mino ianao. Ry havana, amin'ity voalohany taona ity dia nanome teny ny fanahy masina. Ny teny nomeny aloha tamin'ny faraparan'ny taona dia hoe famindrampony tena kely dia kely sisa. Tena kely dia kely ny famindrampony ho an'izao tontolo izao. Satria araka ny niteneniko teto amin'ny video anankiray tamin'ny ilay naseho an'ny Tompo ay, ilay lehilahy nitsangana teo ambony ohatran'ny piramida, dia ny lanitra hoy ao efa tena kely sisa ny fahazavana hitako teo amin'ny lanitra. Zany hoe ilay izy tsy boribory fa ohatran'ny lavalava kely sisa. Lavalava kely zany hoe tsy mitsangana zany io lavalava io fa mandeha amin'ny sisiny avy sy havanana zany ilay lavalava kely. Mandeha amin'ny sisiny avy sy havanana zany ilay fahazavana kely. Kely sisa hoy ny Tompo tamin'izany fotoana izany, dia ihidy ny lanitra, ny fahazavana izany. Raha vao midy io dia vitatreo. Zany hoe ampiakatra ny olona zany Jesosy dia ho avy Satana, satria fahamahizinana no ho anjakany eto amin'ity tany ity. Ary ho avy amin'izay amin'io ny fahatezeran'Andriamanitra hianjera eto amin'izao tontolo izao. Ry havana, ny tenin'ny fanahy masina teo anikeo dia araka ny teneniko teo hoe tonga dia niteny tamiko izy hoe ataovy eo ambavanao ny anjomara. Amen. Tsy afaka ny hitana izany ho ay aho, satria ho an'izao tontolo izao. Misy ny teo aloha ao amin'ny grupy fivavahana ihany no avoaka ny teny marobe, dia mamoaka vitsy ihany aho ato amin'ny video, fa anio ny fanahin'ny Tompo dia ny teny fa nozaraina tao amin'ny grupy ny soratra dia tsy maintsy ho ambarako eto ihany koa zany izay tia ny fanahy masina ambara. Zany hoe be de be ny verse nomeny sy ny teny nomeny fa ho teneniko anio aloha izay tiany ho ambara anio. Ry havana, ny teny voalohany nomeny Tompo ho antsika anikeo dia hoe miaratsy izao fiainana izao, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no aharitra mandrakizay. Amen. Afaka jerenao io teny io ao amin'ny Jaona voalohany 2:7-10. Miaratsy izao fiainana izao. Efa niteny ihany aho teo aloha ny amin'ny faharatsiana
sy zava-doza ho avy efa notenen'ny Tompo, satria tsy hisy intsony ny fahatsarana zany eto amin'ity tany ity, fa vomia mihay ratsy hatrany zany ny ho avy eto amin'ity tany ity. Anio ny Tompo dia niteny ihany koa hoe aza miadaladala intsony fa miova ho amin'ny fanavaozana ny saina. Romana 12:12 aoka hovakinao na ho raisinao antsoratra ireo verset ireo izay omeko eto zany dia ao ihany koa ny teniny hoe efa eo ampototry ny azo sahady ny famaky. Matio 7:10 efa nisy fotoana nanazavana izany teto amin'ny video. Efa eo ampototry ny azo sahady ny famaky. Efa tena efa kaiky Tompo Jesosy ho avy izy. Ary ny teny hafa ihany koa dia hoe ary izay maharitra hatramin'ny farany ihany no hovonjena. Ao amin'ny Matio 5:20-13. Ny teny mafimafy nomeny Tompo. Izay no tena tiany fanahy masina ambara anio. Zavatra nitenen'ny fanahy masina zany io dia manoratra izay voasoratro. Zay zany no fataony fanahy masina rehefa miteny amiko izy manome teny ho ahy na ho any ankonako na ho antsika tsiraray avy dia izay zany no fataony. Dia hoy ny fanahy masina, Fidio ny kan ny Toby zany. Fidio zany ny Toby izay tena hoe ho Arahinao. Tahaka ny Mosesy nampisafidy ireo zanak'Israely na izao Tompo Andriamanitra Israely. Izany hoe Jakoba zany no hoe Israely eto teneniny eto. No Arahinao na i Satana Andriamanitra kely, Andriamanitra ny afo be mandrakizay. Ao amin'ny Eksodosy fa eo amin'ny 17:30 dia eo zany no manambara fa Andriamanitra mihitsy izy mihitsy no hiditra antsehatra amono izay manaraka ny Satana, izay manaraka ny fahavalony. Zay zany no tena tiany fanahy masina ambara aloha anio. Misafidy zany anao Tompoko anio izay Toby itoeranao. Ray ihany zany ny toerana ahafahanao misafidy, ahafahako misafidy. Na ao amin'ny Toby n'Andriamanitra na any amin'ny Toby Satana ho any amin'ny afo be. Satria ao amin'ny tantara io miangavy ianao amaky izany dia manambara mihitsy fa Andriamanitra izy no naika andripaka amono ny taranaky ny Israely. Fa i Mosesy dia niangavy an'Andriamanitra mba tsy Andriamanitra no amono tanteraka an'ireo zanak'Israely ireo, fa i Mosesy niteny taminy niangavy anazy mba tsy anatanteraka ny fahatezerany Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Fa i Mosesy mihitsy no nandray andraikitra noho ny aveo nandeha niaraka tamin'ireo izay nanaraka anazy namono ireo rahalahy, ireo ava natao anatin'ny zanak'Israely ireo ripaka novonoan'izy ireo tamin'ny sabatra. Alaivo saraintsaina inge zany ry havany raha mandrika tamin'izany fotoana izany. Fa eto zany ny Tompo anio ny Tompo dia miteny amintsika tsiraray avy fa amin'izao avy izao dia fa mindrampo kely sisa fa Andriamanitra amin'izao tsika miteny izao izy mihitsy no amono izay manaraka ny Satana. Raha manaraka ny Satana ianao amin'izao za miteny izao dia miverena Tompoko eo atongotry Jesosy. Fa amono Andriamanitra, amono izay manaraka ny Satana Andriamanitra. Zay no tenen'ny fanahy masina anikeo. Amono izy an'izay nifidy an'ny Satana.
Amaky verset vitsy isika ato amin'ny Eksodosy no teneniko teo io. Fa aoka ianao tompoko, hiezaka mangatany herin'ny tompo mihitsy amakinao ny teny, andraisanao ny teniny. Fa raha tsy zany ane de ho reraka ianao raha miandry ahy foana hoe amaky eto, de na ohatra hoe any an-trano ianao ka any am-piasany ianao na any an-dalana ianao de le mpanompon'Andriamanitra io satria mamaky any izy fa tsisy fotoana hamakiana. Ry havana, ny fanahinao, ianao sy ny tompo ane nenahy sy ny tompo ahy manokana izany. Zahako dia mpiambina fotsiny, mpanaitra anao fotsiny, fitaovana kely ampiasain'ny fanahy masina, fa ianao sy ny tompo no hifankahita tahaka ny zahako sy ny tompo rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety. Ary ao anatin'ny teny Nomen'Ny dia ny teny ny fanahy masina fa tonga ny tompo amaly antsika tsiraray avy araka ny asany avy. Ao anatin'ny teny Nomen'Ny koa izany. Ho avy izy amaly antsika tsiraray avy. Ka oka isika tena hitandrina. Ho vakiako kely ny verset vitsivitsy ao amin'ny Eksodosy 2:30. Ho vakiako alohany ao amin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy koa ny Tompo tamin'ny Mosesy, efa hitako io firenena io, fa indro firenena mafy atoka izy. Koa ankehitriny avelao anaovako azy, fa hirehitra aminy ny fahatezerako, ka aringako izy, fa ianao kosa dia ataoko firenena lehibe. Amen. Dia eo amin'ny 1:10 ny fona tamin'ny Tompo Andriamanitra i Mosesy. Satria ry havana, raha Andriamanitra no nandripaka dia vita treo, tena vita treo. Azo ny tanan'Andriamanitra velona isika fa tsisy azo raisina intsony. Ry havana, dia i Mosesy hoy ao izy no nandray andraikitra tamin'izany. Ho vakiantsika eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa hitany Mosesy fa navelana aram-po amin'izay tsy mety ny olona, sady navelany Arona ho fanakoran'ny fahavalony izy, dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny Toby i Mosesy ka niteny hoe, izay rehetra any Tompo makanesa ety amiko, ary ny taranak'ilevy rehetra dia niangona teo aminy. Dia hoy izy tamin'ireo, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra Israely, samia manao ny sabany eo antehezany avy ianareo, dia mandro soa ary miverimberena atreny amin'ny vavahadin'ny Toby Iray ka atraminy Iray hafa, ary samia mamono ny rahalainareo avy sy ny sakaizany avy ary ny namany avy ianareo. Dia nanatanteraka ny tenin'ny Mosesy ny taranak'ilevy, na afatesana tokony ho 3 lahy ny olona tamin'izany andro izany. Dia hoy Mosesy, efa nanokana ny tenanareo ho an'ny Tompo ianareo androany, satria samy namono atramin'ny zanany sy ny rahalainy avy mba ahazahoanareo fitahiana anio. Amen. Ry havana, raha mandrika tamin'izany. Olona 3 lahy mihoatra zany satria ny lehilahy ihany fotsiny no notononony eto. Ary nanao dia mandroso miverina zany izy ireo namono tamin'ny sabatra. Satria nanompo sampy ireo. Mbola ny amin'ny fanompo-tsampy ihany izay mbola mamatotra izao tontolo izao no tian'Andriamanitra isarahantsika. Ripaka ianao sy ny ankonanao raha mbola tsy ety verina ianao amin'ny Tompo. Oka izay misara-tanteraka amin'ny fanompo-tsampy. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia ny teny ihany koa hoe samy namono ny zana sy ny rahalainy avy izy ireo mba azahoany fitahiana. Isika kory tsy hamono ny zanakatsika na ny mpatapo amintsika na ny avantsika mba azahoantsika fitahiana, fa ny fialanao, ny fialako amin'ny fanompo-tsampy ny amin'izao tontolo izao no tiany Tompo ampifoazina antsika. Mila isika manao divorce amin'ny ratsy. Ry havana,
ny tenin'Andriamanitra anankiray hafa dia ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia nisy verset tao izay nivavaka alina tao amin'ny grupy no efa niteny ny fanahy masina, efa niteny ny fanahy masina hoe ny alika sy ny mpanompo sampy dia nitoy ny teny zany dia tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy any ivelany, hoy ny tenin'Andriamanitra. Mengavy ianao amaky an'io sahady Apokalipsy 2:20 efa nomeny omaly alina izany ary mbola ao anatin'ny teny izay nomeny Tompo ihany koa dia vakio sahady tompoko oka hiezaka ianao andray ny tenin'Andriamanitra araka ny teneniko teo fa ampahery antsika mila feno fanahy masina mitobatobaka isika amin'ity taona ity, mila feno ny fanahy masina mitobatobaka isika satria mbola ho zava-doza be ny zavatra iseho. Ka raha tsy feno ny fanahy masina isika, tsy ampy ny tenin'Andriamanitra, tsy ampivavaka dia ho reraka isika tompoko. Ry havana, hivavaka aho amaranako izao fotoana izao dia amin'ny manaraka indray raha mbola tsy tonga ny tompo dia mbola miverina eto ihany aho iara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay voazara teto Tompo. Misaotra fanahy masina satria ianao dia fanahy mahery, fanahy iray, ianao no mitoetra ao anatinay zanakao. Mila fahamasinana ianao izay no baiko nomenao satria raha tsy masina izahay dia tsy toetra ao anatinay ianao fanahy masina. Ka misaotra anao fanahy masina, mampianatra anay, manova anay, mikolokolo anay, manadio anay. Fanahy masina, indreto izahay tsiraray avy, manondrika ny lohanay eo anatrehanao, mibebaka eo anatrehanao, mamelany elokay, mamindra fo aminay fanahy masina satria olona maloto izahay, mpanota izahay, tsy mendrika izahay. Tompo, afao izahay, afao amin'ny ratsy rehetra, ampahirato ny masom-panahinay, ampahirato ny tsiraray avy Jesosy mba tena ahita ny zava-dratry izay iaina ny Tompo ka atsapa hiala amin'izany. Tompo malalo izay manatona anao mibebaka aminao Jesosy, oka ianao andray an'izy ireny, oka ianao amindra fo amin'izy ireny satria Tompo efa niteny ianao fa kely sisa ary tena famindram-po farany dia farany sisa no ataonao aminay zanak'olombelona. Jesosy malalo, misaotra anao, mideranao, mankalaza anao, manaja anao. Jesosy Tompo, raha misy anio ho vonina andray anao ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainan'i Jesosy dia oka ianao Tompo andray azy koa Jesosy mba ho isany ankonanao Jesosy ary ho afaka Jesosy ho tafiditra any an-danitra Jesosy. Amboary foana izay tsiraray avy, be fitiavana ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao, ho avy ianao, kely sisa dia mpiakatra anay ianao. Ka misaotra anao Tompo ny amin'ny mbola famindram-po nomenao anay tsiraray avy. Tianay ianao Jesosy, maminay ianao Jesosy. Amboary foana izay fanahy masina, mitenena foana aminay zanakao tsiraray avy fanahy masina satria tempolonao izahay, tempolo masinao izahay satria raha maloto izahay dia miala ianao. Misaotra fanahy masina ny amin'ny fotoanan'io satria ianao dia miteny ary mananatra foana ianao. Ny fanahy masina, misaotra anao satria fitiavan-dehibe ny fitiavanao anay ary tsisy toanao ry fanahin'ny Iray. Misaotra Tompo, misaotra Tompo, voninahitra ho anao reriany, ry Andriamanitra lehibe indrindra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Veloma Tompoko. Amen.